faly miarabantsika vahoaka ny Faradofay sy ny manodidina zahay eto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin. Ny androandroany moa zany dia fametrahana an'ity urne anaovana tolo-tanana eto anivon'ny commune urbaine Fort Dauphin satria tamin'ny asabotsy ny alina dia nisy an'iny famaiza-trano tery Tanambao zay napotehana zavatra marobe. Ka tamin'ny alahady moa ny député-tsika dia efa nampiantso ny manam-pahefana rehetrarehetra sy ny mpiara-mondinantoka ary ireo mpandraharaha nahafahana naka tamin'ireo vahoaka ireo ny ataontsika hoe filana vonjimaika ka araky ny ataontsika hoe promesse zay nataony député-tsika moa tamin'ny andro alahady iny dia misy ny foiezaka agnatin'ny 24 heures nahafahana nanatitra an'ireny fanampiana reny omaly. Fa ty zany ataontsika hoe mba mandritra ny une semaine tsika eto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin sy ny manodidina hiezaka ihany koa mba hanao an'izay tolo-tanana zay hanampy an'ireo havatsika zay niarany voina. Ka fitiatsim-bahetra ty zany iangavianantsika vahoaka ny Fort Dauphin rehetrarehetra mba handray anjara satria amatapitrisany amin'ny miliara mihitsy ara ny zavatra very sy maita ao anatin'io tsena 7 zay maita eny Tanambao. Ka zay ny anton'izao fametrahana an'izao urne zao eto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin ary ny urne faharoa dia ery Tanambao eo amin'ny gendarme zay ataontsika hoe initiative niraisiny député-tsika ahafahana mba manentana antsika vahoaka amin'izay firaisan-kina zay. Eto angamba dia mamerina ny fiarabana izay voalasan'ny andriamatoa ben'ny tanàna teo. Fatatsika angamba ny zavatra nahazo atsika eto tamin'ny tanànan'ny Tolanaro ireny hain-trano fahaverezan'ny arena isan-tsokajiny ireny ka mandroana an'izay moa zany fa nisy moa niezaka araka ny voalaza teo natao izao ndraytsika zany mijery hoe inona ny mba azony tsirairay mandray andraikitra mba mandray anjara mba tolo-tanana kely ho an'ireo olona travianareo sorana ny commune urbaine Tolanaro izay anisany hoe nanaiky atao eto amin'ny commune le izy satria vita be ny olona mba te handray anjara ity zao manombo androany nanaovana fanokafana ny folo ofisialy ka antsoina antsika rehetra na olon-tsotra zany zay kely tsy rambina na mpianatra na mpampianatra na mpandraharaha satria ny foinao ane dia Andriamanitra ny hamaly azy ny kely zay hoentinao. Tsy hoe manana anao manome tsy any le izy fa hoe mba misy namana sahirana misy havana azo doza dia mifanometana antsika ka matoky antsika vahoaka eto Tolanaro ny tenako fa tsy maintsy hiezaka mba hoe handray anjara na kely dia kely ara zava-dehibe mifanomezanao fa dia misaotra antsika rehetra. Manoloana andreo mety hoe havana mety ivelan'ny distrika te hanampy manahoana mety fandraisan-tanana zay sokatra ve ny fahalalana ho anazy ireo? Zany hoe efa misy moa zany efa misy andinina any efa miezaka ihany koa zany tsika surtout ho any ivelany zany efa misy any zavatra zay fa raha misy havana akoatr'izay moa zany tsy maintsy hojeren'ny commune ato misy moa zany no iandraikitra ny fanangonana an'ireo dia tsy maintsy misy ihany koa ny zavatra diaina zavatra ohatran'izay hojereny zareo ny fomba hoe ahoana fitonanaovana azy satria zareo atony commune ny tena iantsoantsika vonjy eto dia ireo ataontsika hoe mpivarotra zany ka raha azo atao dia tsara raha mba atotam-bola zany nomena satria nday fond ahafahany zareo manarina n'izany fivarotana zany ny tena zava-dehibe tsy dia tady vilagnintsika na ataontsika hoe fripe tsy dia zay loatra le manahirana fa ataoko igny ny vola ahafahany manarina n'ilay simba rehetrarehetra satria ireo tragno ireo mbola ho amboarina ary mbola hividy entana koa ahafahana mivarotra dia vola ihany no ahafahana manatanteraka an'izay ka mba tsy hanasarotra n'ilay fanampiana dia tsara raha atao atotam-bola zany zay fohitsika no atao ato ary manentana ny vahoaka rehetrarehetra satria efa maro tsika mangataka an'ity zavatra ty dia hitanareo izao fa tanteraka dia aza misalasala eto koa zany dia manolotra ihany koa nyreto lakile anakiroa reto any député-tsika zay voafidy tato amin'ny district-ny Tolagnaro dia ny anakiroa tazomin'ny commune dia amin'ny herinandroany même heure moa zany amin'ny folo eo tsika dia hiaraka anokatra an'ireo urne anakiroa ireo ary hiaraka anisa zay ataontsika hoe fanampiana zay voangotsika eto anivon'ny commune urbaine Fort Dauphin ka dia atolotra ny député zany ty mba hisian'ny mangarahara tsy misokatra liorina zany raha tsy zahay roa koa ny miara manokatra azy eto.